Zay ny amin'iny fa anisany andrasandrehetra amin'izao fotoana izao ny famalin'ny firenena mikambana ny sosikevitra izay naroso ny filohan'ny tetezamita amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filohan'ny pirenena araka ny tapitra izay nataony ny solotenan'ny firenena mikambana eto amintsika ary dia anisany dinika horesahana ao anatin'ny fiaonan'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana a New York io teboka io ny Tsipirimbo vao. Sy nataon'ny firenena mikambana ambanin-javatra ny fangatahan'ny filohan'ny tetezamita ny anatanterahana mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny nambarandramatoa Fatima Samora solotenan'ny firenena mikambana miasa simonina eto amintsika. Nosirita fa efa nampitaina tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Andriamatoa Bakim Monina ny fangatahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Nambarandramatoa Fatima Samora ihany koa fa anisan'ny lohahevitra hodiny amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana amin'ny feonan'izy ireo a New York momba ny fangatahan'ny filohan'ny tetezamita ny tokony hanatontosana fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ary ao aorianan'io feonan'io no ahafantarany toeran'ny firenena mikambana momba ny fangatahan'ny filohan'ny tetezamita. Cette requête nous a été transmise le même jour et a été retransmise au secrétaire général du système des Nations Unies. Vous vous souviendrez qu'au mois de juillet, ce sont les experts mandatés par le secrétariat qui sont venus travailler avec les experts internationaux et la CENI pour pouvoir fixer le calendrier électoral. Donc cette demande a été transmise à qui de droit et vous savez également que cet après-midi, une réunion est prévue entre le secrétaire général des Nations Unies et le président de la transition et c'est seulement à l'issue de cette rencontre qu'on saura exactement la position du secrétaire général par rapport à cette requête que nous prenons très au sérieux. Raha ny lafiny teknika amin'izay azo heverina ve ny anatanterahana fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Mikasika io fanontaniana io dia nilaza ramatoa Fatima Samora fa ara-teknika dia tsy misy tsy azo tanterahana hoy ny tenany fa ny volana Jolay dia efa nijerena avokoa ny kisarisary rehetra momba ny teteham-pifidianana ka ny fanatanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodionana voalohany ary avy eo fifidianana filoham-pirenena fihodionana faharoa miaraka amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny tazoma marina ekena. Notsipihany fa iverenana jerena indray ny kisarisary rehetra momba ny fifidianana mandritra fivoriana izay tanterahana miaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifidianana izay atao eny amin'ny CCI Vato. Rien n'est impossible, mais si on a déjà au mois de juillet vu tous les scénarios, et le scénario qui nous paraissait le plus plausible et acceptable était celui qui a été retenu. Mais rien vraiment ne pourrait s'y opposer si vraiment tel est le choix qui a été fixé par les experts internationaux à l'issue de ces 2 jours. Donc on va revoir tous ces scénarios et puis décider en fonction de notre niveau de préparation et de notre niveau de mobilisation des fonds ce qui est possible de faire.